Fanampiana avy amin'ny fanjakana ho maly tsy miova miteraka korotana ara-piarahamonina trany. Fitsaram-bahoaka maro ireo tsy mahatoky ny fitsarana sy ny fanjakana. Dimy amby telopolo taona androany ny fifamonoana teo amin'ny Kongo Fosy ny TTS. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity sabotsy voalohany volana Aogositra taogno 2024. Tonga soa eto amin'ny fotoagnany vaovao asaina ampanajana tsika jiaby anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny famazatra moa dia andesintsika manomboka ny vaovao amin'ny tianyany ity ny tatitry ny zava-misy mandidina ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Ravrazafy mahena no mamintana izany amintsika eo amin'ny rindratsary ny Andra Kotomalala. 5,700 ny tranga vaovao voatily androany ka ny 3,700 tamin'ireo teto Antananarivo avokoa, 2,700 Mahajanga, 3 Tomasina, 5 Fianaratsoa, 7,0 Antsiranana ary 9 Toliara. 7,503 ireo manaraka fitsaboana amin'izao, raha 7,700 sy ray alina kosa ny totaly ben'ireo olona nitondra ny tsimikaretina teto amintsika nanomboka ny volana Martsa ny makaty. 7,740 ny fitambaran'ireo sitrana, ny ampireo roso 300 androany, ny ampropolo ny forme grave izay mitotaly 300, olona ray hafa ny namony aina izay manome 700 hatramin'ny siny aretina teto amintsika. Eo amin'ny vaovaony sosialy ary no andesintsika manomboka ny votoaty ny vaovao amin'ny tianyany ity miteraka savorovory eny anivon'ny fiarahamonina ny fizarana ny ilay fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Tahaka izany indrindra no nisy eo teny Atomadinika androany araka ny vaovao nangon'ny Asin'Andriamalala sy Tokiramarolahy ary Andra Kotomalala. Natosika fameno, na fananganana komity loharano, na vatsi-tsinjo, na kalomora, na fanampiana sosialim-bahoaka dia savorovoro ara-piarahamonina trano no ateraka izany. Tsy mirindra ny fizarana ireny fanomezana sy tosika ireny satria tsy manana paikady mazava sy mahomby ary tsy mahay mandray lesona ny mpitondra fanjakana. Androany dia tetsy amin'ny Malakamba ny zara fanomezana ny filohan'ny Repoblika saingy asorenana sy atezerana no azon'ireo vahoaka etsy amin'ny fokotany atao Madinika Atsimo. Vary zao ny hitana entiny amposy any dia zavatra miboritra ireny fa tsy fantana ilay zavatra miboritra ireny. Tao amin'ny semino zay zao tsy mbola nandray tamin'ilay raha etsy mihitsiny dia zay tsy ao anaty koty lava foana rehefa zay tena sahirana tsy manana. Vadinay tsy anasa zay tsy anasa dia eo zany dia inona zany no hoaninay amin'izao. Tany semino dia tsy tao zay misy firmy efa mianaka zay manana karine daholo manana tokantrano tamin'ilay 500,000 ray ihany nahazo za ihany zanako zany anankitelo reo samy mipetrapotsiny nandendray mivarotra mbola tsy ao anatiny ihany ray dia inona zany nefa ny ankizy tsy afaka miasa amin'ilay fiboahany ity izy be voka tsy afaka miasa tsy mihinan-kanina zany za marary satria zay tsy nahazo an'ilay taratasy kely dia tsy mahazo mandeha fa miandry fiantsoana nefa ny tonga avany dia milaza fa hoe farana hatreo fa tsisy tony dia ao amin'ny fokotanay anankitelo narainy dia fokotany andrefana valo fokotany atsinanana indrindra 5,20 dia nalahelo zay fa mba reraka tompoko dia mitaraina nefany président zany ny tena hoe président zany sy mivomera zany manazava hoe ny olona nahazo an'ilay tosika fameno tsy mahazo tsony dia nefany izay mahita fa ny olona efa nahazo an'ilay tosika fameno any mbola mahazo an'ilay izy. Fa nahazo fanampiana indray avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI Madagasikara tsy mazava nefa ny fitantanana n'ireo vola ireo ka itakiny ny besiny maro ny famoahana n'izany fanazavana izany. Ravorazafy mahenina sy Andra Kotomalala. Raika amin'ny 7,7 tapitrisa dolara ny fanampiana arabola azo Madagasikara avy amin'ny FMI amin'ny alalan'ny FCR na ny facilité rapide de crédit famoaham-bola faharoa entiny atriana ny Covid-19 eto amintsika. 7,757 tapitrisa dolara ny fitambaran'ny fanampiana azo araka izany natokana ho an'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanarenana ny ara-toekarena ity fanampiana faharoa ity. Tsy hita nefa ny mangarahara mahakasika ny fitantana ny vola io
vao maika aza miantraika any amin'ny vahoaka ny aretina ka mampiteraka aiay ho an'ny maro toy ny fanampiana omeny fanjakana izay tsy natokana ho an'ny rehetra akory. Nisy tokoa ny fampahafantarana ireo fanampiana ara-bola rehetra nataony teo anivon'ny ministera ny vola sy ny teti-bola saingy tsy voalaza tamin'ny Antsipria ny fampiasana izany fanampiana ara-bola izany. Ho any amin'ny faritra distrika ny Antsimondrano iny itsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity, tsy faly amin'ny famefena ny tsena izay ivarotan'izy ireo ny mpivarotra ao Andorany fotsy. Asin'Andriamalala no teny antoerana mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsy nisy fifampiresahana mialoha na fampandrenesana mialoha natao tamin'ireo mpivarotra ao anatin'ity tsena be n'Andoharany fotsy ity. Avy dia nesorina tamin'ny toeram-pivarotana izy ireo androany ka voatery nivarotra teny amoron-dalana. Ity tsena be ity izay mamerina mpivarotra anjatony mahery. Tokony fampiraranko mina sy ny tompon-tany mandra-pavita le tsena izay fa nomeny hoe ho ataonao anay dia tokony mba maharitra an'izay koa le tompon-tany fa le tompon-tany zany ohatra ny tonga dia manao tsinitsinina anay ato nefa tsy zay no midongy an'le tany ato fa matoa zay no mipetraka eto commune mametraka anay eto manofa zany zay ny eto safia rehefa manofa dia tompony nefa lasa ohatra ny hoe mangatakatany tonga dia ravana ny tsena tsisy fiarana fa io hita taratra hoe ravana ny tsena anaovana tsinitsinina an'ilay vahoaka majinika dia zay ny hitaraina anay zay ny angatanay fanampiana tsisy fifampiresahana mialohan'izao tsy fantako aloha izay antran zareo samy commune fa tsy misy fifampiresahana mifahafantarako an'ity tany ity zao hoe lafo izy efa namefa ny brique io izy vao fantatra hoe lafo koa ty tany ity fa na ny tompony ty ary nivarotra tsy nihera taminay hoe amidy fa raha ny teny izy hoe amidy ty tany ity tsy miampy zay fa voavidinay ity andriamatoa dia deratsiraka namea vola 3 alina sy bilina nanadiovana an'ity dia nofaina natao tseny ity. Niezaky nanatona naka fanazavana tao amin'ny ben'ny tanàna Andoharany fotsy izay saingy tsy nisy tompona andraikitra afaka nanome fanazavana ho anay. Lafim-baovao hafa kosa 5 taona androany ny fifamonoana nisy teo amin'ny TTS na ny tanora tonga saina sy ny mpikatroka kung-fu tamin'ny taona 20 sy 710. Mitantara ny zava-misy tamin'izany ny mpianatra iray anisany niaraka tamin'ny Grandmaître Pierre B. Jessica Miray no mitatitra ny andindinin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Nalaza maneran-tany ity tantara mikasika ny fifamonoana teo amin'ny TTS sy ny kung-fu ny taona 20 sy 710 ity ny voalohan'ny volana Aogositra. Efa ny volana Septambra 4 sy 710 no nisy ny disadisa teo amin'ny Rodonta ary tsy niafara raha tsy taty amin'ny volana Aogositra 20 sy 710. Anisa mitatitra izany ny gazety Le Monde. Toy izao ny fitaterany azy. Nalaza ary tena akaiky ny fony olona ny mpanao kung-fu tamin'izany. Satria ny lasaka tsitrapo niaro ny olona tamin'ny herisetra nataon'ireo TTS izay fivondronana tanora nampiororo tamin'izany ary matetika no ampiasain'ny fanjakana. Io vondrona io izay tena nampiororo mihitsy teto Antananarivo. 70 teo eo namony ainy tamin'ny fotoana io. Mitsingerina androany fa 5 taonany. Tamin'ny andro Grandmaître Pierre Misael le fotoana no niseho dia nisy ny efa disadisa nisy teo amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa dia Deratsiraka sy ny Grandmaître tsy hoe disadisa moa zany le izy fa nisy tsy fifakahazahoan-kevitra tao amin'ny zareo dia tamin'io zany no natonga an'le ohatrany hoe fifamonoana notafian'ny zareo ny kung-fu teny Ambatomainty niditra hatraty Anosy le izy. Ity fotoana ity no naharavany kung-fu teto Madagasikara ary tsy nahazo taratasy fahafanany sokatra indray raha tsy taty amin'ny taona 1 sy 710. Fa lafim-baovao hafa kosa indray manoloana ny trangana fitsaram-bahoaka izay nisy eo teny Ampasika tamin'ity herinandro ity dia nanantona mpahay fiarahamonina iray ny ekipany MBS androany. Inona no antony? Inona ihany koa ny fiatraikany izany eo amin'ny fiarahamonina malagasy? Njava Andriamahefa sy Tahiriny Ana Ranariny. Toy ireny ny zava-nisy teny Ampasika nalaripilasa teo. Tovolahy iray no niara amin'ny fitsaram-bahoaka rehefa tratran'ny fokon'olona teo ampanaovana ny asa ratsiny. Maro no toyiny raha nahita ny oronan-tsary niparitaka tao anaty tambazotra serasera. Misy kosa nefa ireo nilaza fa sahazan'ny mpanao ratsiny toy ireny. Inona tokoa ary ny mety ho antony mahatonga ny zava-mitranga toy ireny? Ho anay mpanabe pikirakira sy mpandala ny fiarahamonina
ary mpandinika ny toe-tsaina amampihetsiky ny olona zany a dia izao no zavatra tsapanay amin'ireny. Voalohany indrindra mihatsy matoky ny fanjakana intsony ny vahoaka raha izay. Faharoa noho ny fahantrana ny anjady amin'ny vahoaka eto Madagasikara dia mirona makany olona. Fahatelo noho ny ty coronavirus ty izay manjo an'ny olombelona eran'izao tontolo izao zany a dia lasa tohina ny olona vokatr'izay, tohina sahirana mantra. Ka raha vao misy zavatra ohatran'io zany a dia le tsy fahatokisana zany a no manohina azy, ny fahantrana manohina azy sy ny tsy firarahana fanjakana ny vahoaka malagasy. Tany aloha dia nisy ny dina napetraka teny anivon'ny fiarahamonina teny mba hitsinjovana ny fahandriam-pahalemana. Saingy amin'izao kosa dia ny lalàna velona ihany no afaka manasa azy ireny olon-dratsy ireny. Ny maharatsy ny fitsaram-bahoaka dia voalohany indrindra aloha izy mety hahafaty olona tsy manatsy, satria mety tondomolotra fotsiny dia efa ho avy ny fokon'olona hamono. Na koa hoe le olona mety misy namany tokony mbola ho tratra, io olona voasambotra io mety hanondro ny namany dia tsisy hevitra tsony ny hanondronan'le namany satria maty tsy afaka miteny. Na ny olona mety maniraka azy. Noho izany ny olona mandray anjara amin'ny fitsaram-bahoaka na manentana na maniraka ho amin'ny fitsaram-bahoaka dia azo enjehana araka ny lalàna. Fa iverenantsika ny tontolon'ny sosialy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindra anatin'izao ame anara-pahasalamana izao dia tsy vitsy ireo olona izay mitondra ny fanehoan-keviny amin'ny zava-misy ara-tsosialy eto amintsika. Nanangona an'izay indrindra injavandre mahefa sy tahiriny anaranariny ireny. Efa ho ray volana izay ny faritra Analamanga no niverina tanatin'ny fihibohana. Toa saritsary ny fotsiny anefa izany ankehitriny satria maro amin'ny malagasy no sahirana ka tsy maintsy mandeha mivoaka ny trano mitady ny haniko hohaniny. Ny fanampinana mpanentenain'ny fanjakana raha teo tsy mipaka mivantana amin'ny vahoaka. Misy ihany ireo mahazo, saingy misy kosa ireo iaran'ny fanavakavahana tsotra so fotsiny. Raha fijerevako an'izy aloha le vahoaka zany hitako hoe manaraka le teny le firenena ihany fa le firenena zany no eo amin'ny fizarana le fanampiana le vahoaka zany hitako hoe tsy dia ara-dalàna zany le izy. Misy no mena dia misy no tsy omena nefa ny zavatra mianjady amin'le vahoaka zany tokony mitovy daholo ihany. Raha ny fitantanana zany hita hoe tsy ampy be dia be zany ny fiatrenan'le fitantanana. Iarahantsika mahita ny zava-misy ankehitriny matoa ny olona rehetrarehetra mahita hoe misy zavatra hoe tena tsy ampy netra zany ny fiarina ho an'ny olona tsirairay. Zay zany tena fahatsapako azy amin'izao. Ilaina ny paikady matotra avy amin'ny mpitondra fanjakana mikasika ireny fizarana fanampiana ireny. Saika ahitana savorivory hatrany mantsy ny amin'ny fitsinjarana azy ireny. Miangavy koa ny mpitondra fanjakana mba hijery ny fiainam-bahoaka, ny fiainana sosialim-bahoaka ty. Fa raha resaka hoe vola 30,000 ariary iny aloha dia tsy ampy, na 100,000 ariary dia tsy ampy, fa mba mila mba tosika bebe kokoa mikasika an'izay. Zaraina reny fanampiana isan-karazany reny dia tokony atao isan-trano fa tsy entina any Kalamanjana vao maika amparitaka ny coronavirus fa aterina any atokantrano fa ankoatra ny ora ahafahan'ny mpivarotra manao ny asany izay ferana dia mampitaraina azy ireo ihany koa ny tsy fisian'ny tsena ankehitriny. Nanao fanadihadiana manodidina an'izay androany Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Sy mandeha ny tsena toy izay avokoa ny ambetiten'ireo mpivarotra amin'izao. Ankoatra ny varotra PPN sy ny sakafo dia tena tsy mahalafo mihitsy hoy hatrany ireto mpivarotra eto amin'ny tsena ny Tanjombato ireto. Ho an'ireto mpivarotra fanan-kireto izao dia mamoaka entana sisa sy mikarakara fotsiny no ataon'izy ireo isan'andro, fa misy fotoana tsy misy mividy mihitsy ny entana efa ho 3 andro. Dia toy izany ihany koa an'ireto mpivarotra lamba. Tena tsisy tsena mihitsy ny mpiantsena tsisy zay koa raha tsy mahazo mivarotra fa mba hoe mba malalanay fotsiny le mpiantsena ndraindray mba varotra fanaka dia vidy izy fa zay tsy mahazo mivarotra mihitsy. Nga tsy maskarena tsy hoverina ianao tsy maintsy hovidy sakafo. Tsy dia metsena ny olona le vola zany mety condamné le olona anaty sakafo sy ohatr'izany dia le resaka fanaka izy tsy manao
raha tsy malafo izay tsy azonay hohanina le seza dia malafo kely indray zany roany dia mety hoe hohanina sy ohatr' izany dia mihinana masaka rena indraindray. Tamin'ny andro niverenan'ny confinement zany raha ohatra hoe mivarotra izay tety amin'ny friperie dia tsy lahara-pahamehana ho an'ny olona ny friperie amin'izao fa miopana any anatin'ny sakafo daholo amin'izao vaninandro izao. Raha ohatra izany hoe ataontsika hoe mahaenjika vidina baolina ray na roa tamin'ny teo aloha fa amin'izao na atsasany ara tsy voaenjika. Taloha zao izay mba malafo ohatra hoe 60 50 izao zay zara raha malafo 25 c'est lafo laniko. Ny vola nefa izay mba mampiasa vola, le vola tsy miverina amin'ny vola nampiasaina tamin'ny voaloha fa zara raha mba malafo. Tsy mbola fantatra nahoana ny toy ny ity amiany eto Madagasikara ity sy ny fivoarany aretina Covid-19 eto amintsika ary hatramin'ny oviana. Fitaintainana isan'andro no iainana ho hiatrany ireo mpivarotra. Ny fanampiana tsy mbola nisy tonga tena ampelantanan'izy ireo efa bolana izao. Eo amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany alohalika ny ranombary saika efa miatra manerana ny nosy ny fahasairanana mianjady amin'ny vahoaka. Fikambanana iray eny Tosieny no nijoro androany miantso ireo tsy anasa mba hifanomitanana hialana amin'ny krizy. Mirado Ora Benjamina no nanao izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny ranariny iriny. Ny roa Jolay 2024 no nijoro ny AGCM na ny Association des Jeunes Chômage de Madagascar. Ny tanjony dia hiady ho an'ireo tsy anasa, hitaky ny zo ho an'ireo olona very asa tsy fidiny, fikambanana tsy mialonjafy, tsy manavaka saranga ary misokatra ho an'ny rehetra, fikambanana tsy manao politika. Ny tiana petraka zany eo sady efa 30,000 ariary ny vola omena, mbola olona vitsy anisa ihany koa misitraka le izy dia izao kamba fotoanany hoe rehefa ohatra ka tsy possible tsony ny fanampiana ny isam-baravarany tokantrano alao ravana avy hatrany le didy makasika ny fibohana satria ianareo ihany ny teny fa manana fanafody masitrana makasika ny valanaretina coronavirus. Inona moa zany mbola hiboatsika amiko zany efa misy le CVO le Covid organique alao vao ny fibohana fa andao irosy iasany olona satria tsy manan-kohanina tsy manana zavatra orambaisina intsony. Jerentsika zao ohatra zao ny fanafody any amin'ny pharmacie izay midangana izay tsy izy mihitsy, ny olona efa tsisy vola, ny olona efa tsy anasa dia ny vidin'ny fanafody koa efa tsy azy anaovana azy dia izay no mahatonga anay miantso ny fitondram-panjakana jerevo ireny zavatra ireny satria aina ny atao hoe fahasalamana. Antso avy ny ataon'ny fikambanana ho an'ireo rehetra mahatsapa fa mandalo fahasahiranana amin'izao krizy ny Covid-19 izao. Aza misy fananjehana mpivarotra moron-dalana mihitsy aloha hatreto satria ny antony ny asa ny orinasa mikatona ameny eny amoron'arabe hivarotra ny olona satria ianareo ihany koa ny teny hoe tsy misy intsony fandroana sy fananjehana mpivarotra moron-dalana fa anangana trano fivarotana manara-penitra ianareo voa anilika le olona eny amoron-dalana. Mahafinaritra le fanaran-dalana kanefa noho ny anohanana no zavatra tsy misy aleo aloha mba omena delesena kely mpivarotra moron-dalana, omena sehatra kely mpivarotra moron-dalana ao anaty aorinan zao fibohana zao. Ny transporteur national ny tiany apetraka tsy nisy nanampy izy ireny mandraika tiany androany ary mabe isany tsy anasa dia ny tiany apetraka zany dia hoe rehefa tsy hanome fanampiana ny transporteur ianareo dia avelao izy hiasa. Ohatr'izay koa ny mpampianatra any amin'ny secteur privé sady tsy mbola tsy nomena rehefa fanampiana izy nefa anisany mandray anjara ao anatin'ny fanabeazana eto amin'ny firenena. Ka rehefa tsy misy zany le fanampiana omeny fanjakana anivan'izay zavatra izay dia angatahana ihany koa mba misy fepetra iraisina todika amin'ny tompon'andraikitra mahefa. Fotoana an'izao iverenantsika amin'ny tena hoe tombontsoa ny vahoaka maranisa fa tsy ny kajikajy politika sy ny kajikajy sezanareo ny lara-pamehananareo fa ambalao mba hijery le sosialy mbahoaka amin'izay tsika satria efa ankaterena ny firenena. Fa lafim-baovao hafa kosa indray manao hetsika ho fanairana ny tompon'andraikitra amin'izao ny fikambanana autisme Madagasikara sy ireo ray aman-dreny mananjanaka autiste miady mafy manko izy ireo ankehitriny ary mahatsiaro miady rery amin'izao vanim-potoana izao. Mirado Ora Benjamina sy tahiriny ranariny ireny. Misedra olana goavana amin'izao fotoanan'ny Covid-19 izao ireo ray aman-dreny manana zaza autiste na zaza hafakely sy ireo ray aman-dreny mananjanaka manana fahasembanana.
amin'ny fiainana andavanandro dia mila fanaraha-maso entitra ireo zazy ireo. Mitaky fandraisan-tanana manokana ihany koa indrindra amin'izao valana aretina izao, saingy tsy hita izay tosika avy amin'ny fanjakana ho an'ireo ray aman-drenireo. Izahay tsy mangataka vola tompoko, izahay tompoko tsy mangataka fiantrana fa zo no angatahanay satria marihana fa eto Madagasikara tsy misy mihintsy tohana ho an'ny ray aman-dreny ny olona manana fahasembanana, anisan'izany ny olona autiste, fa tena miady irery izahay ary ny zavatra niazahanay taminatin'ny taona maro, misy 5 taona 9 taona vao mahay miteny le zaza, very tao anatin'ny 9 bolana. Tena ilain'ny zanakay manao routine marihana fa ny olona autiste dia manana an'izay hoe misy zavatra tsy maintsy ataony isan'andro, raha ohatra ka manikany amin'ny dadabeany sy bebeany izy isan'andro ka tsy vitan'izay dia eo no miteraka an'ilay fahasarotana, izany hoe mihamasika le olona lasa mamono tena le zaza, lasa manimba tena le zaza, lasa mamono ny hafa le zaza ary miaratsy ny toe-pahasalamany. Ho fanamafisana io antso io dia misy ny hetsika fanangonana sonia izay ataon'ireo ray aman-dreny. Nisy ny pétition, izany hoe fanangonana sonia nataonay misokatra amin'ny hoan'ny olom-pirenena rehetrarehetra. Omaly izy io no natombokay ary ankehitriny dia efa 500 ny sonia voaray eraka izao tontolo izao. Ankoatran'izay ihany koa dia ho fanajana ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra dia manomboka amin'ny latsinainy izao dia ho ataonay taratasy manokana mandeha isaky ny ambaratongany izany fangatahana izany. Mety anontany olona hoe ahoana izany ny ataontsika mba tsy hanahy ny coronavirus. Dia miteny izahay fa ireo rehetrarehetra fangatahan'ireo dia ho atao ao anatin'ny fanajana tanteraka ny tsy fiparitahany valana retina. Vonina tanteraka amin'ny fikambanan'ny autisme Madagasikara sy ny ray aman-dreny hiresaka amin'ny tompon'andraikitra isam-baratongany hoe inona ilay zavatra tokony atao, fa tsy afaka mijanona sy mitazana amin'izao fotsiny tsika satria tena mijaly ny fianakaviana, tena mijaly ny zanakay. Manana sampana sivy misandrahaka eran'ny Madagasikara ny fikambanana autiste Madagasikara. Ny eto Antananarivo dia efa mahery ny 500 ireo ray aman-dreny mpikambanao. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny famoronana angovo vaovao ataon'ny Emirates États-Unis, Emirates Arabes Unis sy eo ihany koa ny fiatrehan'ny Royaume-Uni ny Covid-19 amin'izao no tateriny ravirazafy mahenina amintsika eo amin'ny angotsary ny Andra Kotomalala. Tokony alatsikelikely ny tao anaty fiboana nanomboka androany i Royaume-Uni raha ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre Boris Johnson no ny fitomboan'ny trangana Covid-19 any an-toerana nefa voaterina ampiatony indray ny fanapahan-kevitra 2024 alina treto nisan'ireo namony ainy i Royaume-Uni izay anisan'ireo firenena Europeanina voamafy. Tsy miova ny fepetra raisin'ny tsirairay isoroana ny fianaky ny aretina, mikatona avokoa ireo toerana mety mampivory olona, azo atao ny manao mariazy, saingy ferana anisan'ireo mpanatrika. Ny 10 aogositra izao moa no fepotona omeny fanjakana hijerena vahaolana hafa indray arakaraka ny zava-mitranga. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany, tafiditra ao anatin'ireo firenena mampiasa fitaovana nukleary nanomboka omaly Emirats Arabes Unis. Ao baraka no fantatra fa misy ny hivony, mipetraka ho tantara ho ny Prime Ministre Rached Al Maktoum indrindra ny ahafahana mamorona karazana angovo vaovao ho an'ny firenena. 4 miliara dolara ny teti-bidina ametrahana ny tetikasa ka ny Emirates Nuclear Energy Corporation sy ny Electric Power Corporation avy any Korea Atsimo no nitarika ny asa fanamboarana rehetra. Karazana motera lehibe misa 4 no afaka miasa avy hatrany ka mamokatra herinaratra 905 megawatt. Izany hoe ny 5 isanjato ny filany Emirats Arabes Unis amin'ny resaka herinaratra. Nanamafy ireo tompon-kevitra tamin'ity tetikasa ity fa ny famokarana angovo ihany no atao. Efa mipetraka ihany koa ny trafitra rehetra iarovana ny mponina manoloana izay mety ho voka-dratsy ny angovo nukleary. Maneny sinambadika hafa amin'ity famokarana ity anefa i Qatar izay tsy lavitra ny Emirats Arabes Unis. Mifaranatreo ny vaovaontsika tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azo adinoina fa misy ny horonan-tsary izay hoarahantsika tahaka ny mahazatra rehefa matinaly tahaka izao eto amin'ny MBS. Ho an'ny androany dia mitondra ny lohateny hoe le rumeur court no andesina amintsika izay ahitana ny mpilalao sary mihetsika Kevin Costner sy Jennifer Aniston.
Ho an'ny Amaray Alahady kosa dia misy an'ilay horonan-tsary mitondra lohateny hoe Jersey Girl izay ahitana ny mpilalao horonan-tsary Ben Affleck sy Jennifer Lopez ary Liv Tyler no ao anatiny izany. Izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ho amin'ny manaraka indray. Mirary faran'ny herinandro finaritra ho antsika jiaby. Sambiatsara tompokilay sy tompokivavy.